Velirano fasivy ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ny fahafitatena ara-tsakafo. Fototra lehibe atratrarana izany ny anam-pamokarana izay miantoka ny fitombona sy ny kalitaon'ny vokatra. Mpirahalahy mianala amin'ny tantsam-pamokatra Atriniela ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny minisera fambolena sy ny fiompiana. Ho fiatrehana ny taom-pamokarana 3/24/2024 dia manohy hatrany ny ezaka amin'ny fizarana anam-pamokarana ny ministera amin'ny alalan'ny tetika Sapurpa na projet d'urgence de production alimentaire izay eo ambany fiahiny ary vatsiny ny banky afrikana amin'ny fampandrosoana vola. Fatra 12 no efa nanatanterahana ny fizarana nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra ka hatramin'ny 17 ny volana Desambra. Mitontaly 2,793 alina ny tokantrano Tatsa Bisitraka. Mihoatra ny 7,300 taonina ny masomboly vary, 3,70 taonina mahery ny masomboly soja, raha toa ka mahery ny 7,100 taonina ny masomboly voanjo. Zezika NPK mihoatra ny 5,700 taonina ary zezika organika manodidina ny 4,703 taonina no nozaraina. Mirefy eo amin'ny 20 hektara io zany anaovana anam-pamokarana sy amin'ny fitondram-panjakana ety. Taloha zany raha mbola nanao an'ireny fafy nentim-paharazana ireny izay dia mahazo eo amin'ny 3 taonina sasany eo ka hatramin'ny 4 taonina ny vokatra. Misy manantena fa raha naraka izao teknika fambolena vaovao izao sy arahana amin'ny ministera fambolena izao dia mino fa mety hiakatra voa ny vokatra. Ohatra aminay ary isy fiantraikany eo amin'ny fiariana izay ataonay izy. Mety ho anay tokoa izao ary tsapanay fa tena fahasoavana ho anay mpamboly satria anisan'ny tena mavesatra ho anay fividianana masomboly, ny fividianana zezika. Ka dia misotra makasitraka ana rehefa fitondram-panjakana tamin'ny nanampianareo anay izao. Ary tsapanay fa ao anatin'ny fotoana famafazam-bary tokoa izay ary tonga ara-dalàna izika dia makasitraka tompoko tamin'ny fanampiana izay nataonareo. Marina fa mandray anjara mihetsika ny FDA na ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny famokarana. Azo antoka ny anatrarana ny tanjona apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana eo amin'ny fahafitatena ara-tsakafo eto Madagasikara.